raha mpamona zany ny zavatra nasehoana teto androany dia ny fampahafantarana ny fisian'ilay hetsika zovy andian'ny faharoa lay ho tanterahana amin'ny faharoa amby roapolo fatelo amby roapolo fa efatra amby roapolo ny volana oktobra ho avy zao dia azo lazaina fa fanehoana tanjaka vakinankaratra miranty amin'ny toerana iray izay anasana ny faritra rehetra manerana amin'ny Madagasikara mba ho tonga ray anjara amin'izany hetsika zovy izany satria heverina fa isy ny fampifandraisana ara-baritra eo amin'ireo mpisehatra rehetra tsy ny eo samy vakinankaratra ihany fa na ny ivelan'ny faritra vakinankaratra amin'ny fotoana io. Ny fisehoan'izay dia isy mihitsy nisy tandy manokana toerana manokana izay isian'ny fihaonan'ireo le mpandraraha rehetra ireo zany ireo le mpisehatra ara-toe-karen'ireo ifampiresahana satria mampisy ny stand izay ampiratina ny vokatra sy ny asa ataon'ny mpandraraha tsirairay avy dia misy ny tolotra ary misy ihany koa ny tinady izay tokony ifandray amin'ny fotoana io.